izay pejy politika sy ny raharaham-pirenena azy hatrany dia nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ny Antoko Arema. Nandritra izany no nilazany ity Antoko ity ny heviny manoloana indrindra ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ankehitriny. Ny ekipan'ny amiraly Didier Ratsiraka dia tsisy afa-tsy ny fifampiresana no vahaolana mahomby. Marary ny firenena, nona ny vahoaka ary very ny sotoavina malagasy. Hoy ny Antoko Arema naory ny amiraly Didier Ratsiraka. Ho an'ity antoko ity dia tsisy afa-tsy ny fifampiresahana ihany no ahafahana mamaha ny olana. Miantso ny fiverenana andatabatra boribory eo amin'ny samy malagasy ny Arema. Président Ratsiraka anisany lohalarana indrindra ny antso izany atao hoe atao ny fifanakaloza-kevitra, atao ny fifampidinena eo amin'ny latabatra boribory no efa rasantsika fa tsy zay indray nitadiavinareo ngapa hoe atao latabatra lavalava le izy mba ahafahany rehetra mifanakalo hevitra mifamineviny hoe ino no ahatsara ny firenentsika ity. Zay moa dia efa niteny foana hoe malaky hoe vary président Ratsiraka nanamafy an'izany teny hoe ny Arema tsy mba anisany mihitsy anonga-panjakana ka eny an-dalambe anongana panjakana tsy zay mihitsy no hevin'Arema fa tsy maintsy atao ny fifampidinana, atao ny fifampiantsoana, atao ny fifampiresahana ka zay fomba rehetra natanterantsika izany dia verina fa ao no ny olona mifampiteny mba ho reniny rehetra ary ho fantatry rehetra zao ny tenin'ny ranony, zao ny tenin'ny ritsy dia mba ho tsiraina isan'andro hivoaka amin'ny gazety, hivoaka amin'ny radio, hivoaka amin'ny télévision ny fampidinena sy ny fifanakaloza-kevitra amin'izany fifampiresahana izany dia amin'ny farany dia fantatsika hoe zao no tena tokony ho izy satria raha toka hoe vonony fotsiny ho sarotsika manao zay zavatra zay tsy maintsy ho fantatry ny rehetra, fantatry ny malagasy rehetra na mpamaky gazety io na mpihaino radio na mpijery télévision dia fantany zavatra fifampidinena sy fifampiresahana amin'izany toerana zany zay no tadiavintsika ary miverina efa zava-dehibe zany ka ny olona rehetra samy mameneviny amin'izay fotoana izay. Amin'ny mpitondra tsy mihaino ny etaetam-bahoaka dia ho sahirana izy ka zay ino hoe fiantson'ny Arema dia hoe andao hiverina amin'ny latabatra boribory inona mi azo ifampiresahana inona azo ifanarahana misy ny zavatra tokony apetraka ho an'ny taranaka sy ny faramandimby ary tsy tokony mianonjafitsika fa tokony fandray-tanana dia tokony io zany efa fanomezan-tanana foana napetraka ny Arema satria firenena eo ambonany ty. Ny Antoko Arema izay nanamafy androany fa handray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay toto-saina eto amin'ny firenena ka anisan'izany fifidianana filoham-pirenena izay heverina ho tonto-saina amin'ny 2024.